vitsivitsy zay zany le zavatra atao atatitra satria raha nandinika tsara reo nisy action parallèle tamin'ny nandritra tontolo andro zany. Ny action anankiray ho anay teo anivony teny miaram-pirenena zay nanao ny motion d'empêchement ny président André Rajoelina. Ny action anankiray dia ny fivoahan'ny conseil militaire zany avy Kapsaky nakeny amin'ny 15 telo amby folo May. Vena lalana kely dia zavavady a. Aloha rehefa avy velitsika. Vena lalana kely. Fitana tadiavinareo. Vena lalana zavavady. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ini sono rapat akhirnya kil kapan levana sama aha itu kan so zany le fandehanao tamin'ny tontolo andro androany zany misy action parallèle dia zay nanaovana le tatitra. Ny action voalohany ho anay teo anivony teny miaram-pirenena motion d'empêchement. Ny action anankiray faharoa ho azy reo tato amin'ny conseil militaire nakeny amin'ny 15 telo amby folo May miakatra teny Ambohitsiroatra dia nanao déclaration. Reo zavatra anankiroa reo zany mifameno tao anatin'le tontolo andro. Dia nay moa fantatra reo fa vita zany le fanalana ny président teo amin'ny toerany 30 tamin'ny raiky amin'ny 30 ny fidy. Izay nanaovana tatitra tamin'izareo hoe zay nataonay androany vitanay le motion d'empêchement satria io ny resahanay omaly hoe anao an'izay zay ho an'ny androany. Dikan'izany le zavatra fampiresana tamin'izareo vitanay androany. Fa le an'zareo kosa rehefa nandinika zavatra nisy nandritra ny tontolo andro zany zareo dia nandray fanapa-kevitra hoe aleo tsika mivoaka dia mandray andraikitra so dia sanatry misy zavatra mibolisatra hoe vitanay tao amin'ny teny miaram-pirenena ve zay zavatra fampiasana tamin'ireo sa tsy vita ka na vita na tsy vita dia andray andraikitra zareo. Kanjo moa zany vitanay le mission zay mifanarana sy fampiasana tamin'izareo dia mifameno zay rehetrarehetra zay. Dia rehefa vita zay mitohy le raha fa tsy mijanona eo hoe inona indray zany mitohiny ho an'ny rapito satria rehefa mifankahita zany dia fampiresaka manao any le zareo dia anoy izy satria araka fantareo dia nisy ndray décision navoaka ny fitsarana avy malam-pandehana dia tsy maintsy mifameno amin'izay rehetrarehetra zay zany dia mbola miandry ny fitsarana avy malam-pandehana zareo satria zay na tonga le hoe tany aloha zareo dia zay miandry mbola mampitovy an'izay tady dokanga zay zany zareo amin'iny décision isy le zavatra nataony zareo dia satria fitsarana avy malam-pandehana mifehy resaka fifanarahany le zavatra rehetra araky ny lalam-pandehana araky ny lalàna manan-kery lalàna velona dia zay ny andrasan'ny zareo rapitso. Dia ho anay ndraiky koa satria efa vitanay le empêchement dia iroso amin'ny resaka bromaritra zany zay rapitso.
dia mitohy fivoriana teny miaram-pirenena zany amin'ny raika ambin'ny folo zay zany vory fa andamina indray ny ao anatin'ny tokantrano ny anteny miaram-pirenena amboatra indray zany boromaharitra zany hoe anovany boromaharitra aloha tonga dia tsorony satria le boromaharitra nay tao androany tsy niaraka aminay le raika amin'ny telopolo amin'ny zato io izy zay rehefa tsy araka aminay nareo dia aleo zany novana le boromaharitra iverina député tsotra izy zany satria tsy manao any ndraiky ny amin'ny maha boromaharitra anazy dia zay no ataonay rapitso dia rehefa zay zany a dia eo indray zay mifankahita tokony mifanao tatitra ve sa tsy fanao tatitra ankoatran'izay moa zany misy zavatra marary any anatin'ny fiarahamonina zay tsikaritry sombavahoaka dia nampitaina tamin'izareo fa reny angamba aleo tsy ho ataovana tatitra aminareo zay fa hoan'ny sombavahoaka tsirairay izy dia zareo no mahita ny vahaolana tao amin'izay a dia tsy hiteny an'izay fa reo zany ny akapobeany no zavatra teny akora reo zany ny fandrindrana hoe zay ny fampiresana teo hoe ny andrindrana n'ilay fitoizan'ilay fiaramiasa zany hoe le fiaramiasa zany tena mipetraka akaikika mba ahafahana mandeha aingana sy ahafahana mametraka communication mba tsy fanipaka le zavatra atao satria araka ny nambarana zareo androany rehefa nandrava rafitra be izy tamin'ny resaka antom-panjakana dia misisa tsy ny ravana dia ny anteny miaram-pirenena misy dikan'izany zany hoe le fiaramiasa zareo ny anteny miaram-pirenena zany misy zavatra famatorana be zare dia zay mahatonga le izy sady mandeha aingana zay nefa tsy maintsy mitandrina ao anatin'izy mba tsy misy dérapage zay efa atao anatin'ny ataontsika hoe sary nandeha any ve zao zava-misy zao monsieur le député sary nandeha le hoe raisiny tafika ny ataontsika hoe ny fahefana zany am'izao satria raha teo aloha zany ohatrany tsy dia tena hoe zay le zavatra nieritreretiny ho aminay hoana fahitanareo an'izay ny zavatra misy manko ohatran'izao a mitolona le civily fa mafy loatra le représent ka raha tsy mitsangana le tafika zany a dia mbola tsy tonga amin'izao vahaolana zao tsika hoe mivaly olana dia zay mahatonga le izy hoe tsy sary namboarina zany fa sary vokatry ny fahatsapatena maolo-pirenena hoe misy zavatra tsy rariny eo a dia enao a tandroka aro ny vozona mandafarany dia raisinao ny andraikitra ao dia nandraina andraikitra zareo fa tsy hoe sary miforoana io raha sary manko izy ohatrany hoe fampireparenay tany ambadika tany zany hoe andao anao tolona tsika civile aloha dia rehefa avy eo a atsotsika amin'izay zareo tafika avy amin'izay nareo tsy zay le izy fa samina tsapany andraikiny amin'ny manandrify anazy a dia mitsangana zareo rehefa tonga ny andraikiny afaka fahafantarana kely ve nanahoana le empêchement dia taizavy ny dingana nandeha tamin'le taratasy fanaovana le empêchement nanahoana akitely izy efa vitany le empêchement dia mandeha ho azy zay eny tsy misy tadidia tsara fa le décision ny ACC ka nampiantona le hoe fandravana ny anteny miaram-pirenena sa tsy hitanareo ve nyravany eny le fandravana iny ravan'ny ACC donc tsy rafa zany le anteny miaram-pirenena ny décision ny conseil militaire koa tsy nandrava ny anteny miaram-pirenena dikany rehefa vita zany ny fifidianana ohatran'ireny dia makany amin'ny ACC avy hatrany ny taratasy